Salama daholo androany isika dia ndondera ho rezantsika ireto zavatra malaza izay tsara ho fantatra ireto. Any Antsirabe faharoa dahalo efadahy voalaza ho nitondra omby mampiahiahy tao amin'ny fokotany Mahatsinjo, komina ambonivohitry ny Antanambao, lavo ny mpitandro ny filaminana. Fitokanana ny bloky fandidiana fo voalohany ho an'i Madagasikara tamin'ity herinandro ity. Eo amin'ny resaka baolina kitra indray fidinao tompondakan'i Eropa tafiakatra amin'ny dingana manasa-dalana ry zareo Frantsay rehefa avy nandresy ry zareo Portugais tamin'ny alalan'ny fandakana Tirobi. Eo ihany koa ry zareo Espagne izay nandavo ny mpampiatrandro Allemagne izany ary tafiakatra amin'izay dingana manasa-dalana izay. Ka noho izany dia Espagne sy Frantsa zany no ifandona amin'izay dingana manasa-dalana izay. Io no voaboasina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amintsika sy tamatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndahoary. Milo indirantsika amin'ireo voalaza ireo dia tsara ny mampafantatra amin'izao fotoana izao ary raha mahita moa izany fa tsy mitsahatra mitombo isan'andro ny olan'ny delestazy izay mahazo ny jiro tsorany malagasy ary tena efa mampimenimenina ny vahoaka moa raha vantany vao mahita sy miaina ao anatin'izay delestazy lava izay tsy misy fiafarany izay. Ka eo indrindra ny mahatonga ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao mametra-panontaniana amin'ilay hoe inona tokoa ny vahaolana tena azon'ny fanjakana aroso manoloana an'ity delestazy lava izay tsy misy fiafarany mandraky tiny androany ity. Satria mantsy efa 5 taona lasa izay raha nilaza Andriamatoa Filoham-pirenena tamin'ny fampelezan-keviny tamin'ny taona 2024 fa tsy andrela izy rehefa toy eo fitondrana dia avy hatrany tsy maintsy hofanany izay delestazy izay satria mahita vahaolana hahafahana mamoana an'izay delestazy izay izy ho izy tamin'izay ary ho ampiakariny ny tahany herinaratra izay mamatsy an'i Madagasikara iray manontolo raha toa ka hitany fa tsy ampy izany efa hatramin'izay ho izy. Ny azy ho izy tamin'izay fotoana izay dia tsy kabary fa avy hatrany tonga dia asa ary tsy miandro holany izy vao hanao an'izay asa nampanantenana izay fa ny azy na dia mbola tsy eo fitondrana aza izy dia efa miditra amin'izay asa fampandrosoana izay. Nefa moa efa 5 taona aty aoriana tsika izao dia vao may aza miaina ao anatin'ny delestazy lava tsy misy fiafarany izany ny voaka rehetra izay mpanjifa an'izay jiro sanany malagasy izay amin'izao fotoana izao. Ka io no mahatonga ny tsirairay amin'izao mikaikaika mihitsy noho ny fitsiko n'izay jiro sanany malagasy izay. Eo ihany koa moa ny voaka maro izay miandrandra tamin'izany fotoana izany an'ilay hoe raha voalany hoy Andriamatoa Filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 dia tsy handray karama fa ny karamako izy dia homeko ho an'ny voaka malagasy rehetra. Amin'izao ankehitrina zao nefa dia mametra-panontaniana ihany ny be sy ny maro. Aiza ihany ilay anjara karama avy tany amin'ny Andriamatoa Filoham-pirenena mandraky teny androany fa toa mbola tsy nisitraka an'izany izahay hoy ireo vahoaka izay niandrandra fatratra an'izay fahazahoana any karaman'ny Filoham-pirenena izay. Raha mahita ihany koa amin'izao fotoana izao fa tena mihamihitatra ny tsy fandriam-pahalemana izay hita manerana ny nosy na andrenivohitra izany na ambanivohitra ary miaina ao anatin'ny tebotebo daholy ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao noho ny fitsoka an'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ka eo indrindra no mahatonga ny tsirairay mametraka amin'ny fantaniana amin'ilay hoe inona marina ny tena vahaolana maharitra mba afaka aroson'ireo mpitondra fanjakana mba hialana amin'izao tsy fandriam-pahalemana lava izay hita eto sy eroa izao. Satria mantsy ny voaka madinika no tena lasibatra an'ity tsy fandriam-pahalemana ity satria izy ireo no tena miaina eo anivon'ny fiarahamonina izay somary ahitana taratra an'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ositran'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia nisy tranga izay niseho tany amin'ny Antsirabe iny tamin'ity herinandro ity. Tamin'ny Antsirabe faharoa moa no marimarina kokoa dahalo efadahy voalaza nitondra omby mampiahiahy tao fokotany Mahatsinjo, komina ambonivohitry ny Antanambao, lavo ny mpitandro filaminana tamin'ity herinandro ity. Nanapoaka basy avy hatrany ireo dahalo raha vao nahita ireo zandaro ka raikitra ny fanenjehana ary lavo taorian'izay ireo jolahy efadahy ireo. Tsy mbola fantatra hatreto ny tompon'ireo omby miisa roa izay mampiahiahy nentin'izy ireo. Efa mpamiro keloka ny iray amin'ireo dahalo
ary malaza amin'ny halatromby ao amin'ny commune ity ka izao lavony gendarmerie-pirenena izao. Ka noho izany dia mila mailo hatrany isika vahoaka madinika fa tena efa mihamanararaotra ireo mpanao ratsy sy ireo mpandroba fananan'olona amin'izao fotoana izao ary efa tsy menatra mihitsy zany na andro atoandro na andro manalina fa dia miezaka manao an'izay asa ratsin'izay izy ireo satria mihevitra ny tenan'izy ireo tena ho ambonin'ny lalàna angambany ireo olona zay mpanao ratsy ireo ka tsy ho tratra mihitsy raha ny fiheverany azy. Ka imo ny zavatra rehetra misy farany avokoa ary ny ratsy atao dia manampetra tsy maintsy tonga foana ny fotoana izay tsy ampoiziny ireo mpanao ratsy ahatratrarana azy amin'izay asa ratsiny izay. Eo amin'ny lafiny fahasalamana indray dia fantatra tamin'ity herinandro ity fa nitokana ny bloc fandidina fo voalohany eto Madagasikara ny mpitondra fanjakana. Tsy voatery handeha ivelany intsony ireo zaza malagasy mila fandidina aritiny fo fa ho vita eto an-toerana izany amin'ny alalan'ny bloc chirurgie cardiaque à cœur ouvert izay voalohany ho an'i Madagasikara mo ity bloc ity. Zaza malagasy misa 4 no nisantatra ny fandidina tamin'izy ity ary tanteraka soamantsara avokoa izany. Laharam-pahamerana ho an'ny fitondram-panjakana ny hanomezana tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao ho an'ny vahoaka indrindra ho an'ny ankizy moa izany. Ho tohizana hatrany ireo ezaka efa natao amin'ny fampitaovana sy fananganana toeram-pitsaboana manakaiky vahoaka tahaka an'izao. Nambaran'ny filohan'ny repoblika tamin'izany ihany koa fa hatsangana eto Madagasikara ny centre de cardiologie lehibe indrindra eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Izany dia midika fa misy ihany ny ezaka izay ataon'ny mpitondra fanjakana mba hamahana ny olana izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy tsirairay tsy ankanavaka amin'izao fotoana izao ary efa miezaka manao aintso zavatra moa izy ireo amin'izay rehetra izay. Ny amaranantsika azy dia ny vaovao malaza any am-pitandranomasina any eo amin'ny taranja baolina kitra moa izany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Eropa izay malaza dia malaza amin'izao fotoana izao. Fantatra fa niady tamin'ny lalaom-pahefadalana ireo ekipa kalaza any ivelany any tamin'iny alina iny. Ny ekipany Frantsa izay nifandona tamin'ireo ekipany Portugal ary ny ekipany Espagna izay nifandona tamin'ireo ekipany Allemagne izay mpampiatrano. Araky ny endri-dalao hita dia samy niezaka naneho ny endri-dalao tsara dia tsara ireo ekipa tsirairay ireo. Na misy aza amin'ireo ekipa izay hita fa tena nanindra tao anatin'ny izay lalao izay. Raha ho an'ny lalao Allemagne sy Espagna dia hita fa tena nanantombo ry zareo Espagna no fananany anireo boakely izay tena hita fa mbola ao anatin'ny tanjaka tanteraka amin'ity lalao fiadina tompon-dakany Eropa ity. Ary zareo Espagna ihany koa no nampiditra ny baolina voalohany tamin'ity fifandonana izay nisy tamin'ny ireto ekipa roa tonta ireto. Fa rehefa avy eo dia nahavita nampidi baolina ihany ry zareo Allemagne ary sahala ny baolina tao anatin'ny fepitaona ara-dalàna. Rehefa niditra tany amin'ny fanalavam-potoana dia iny fa nahtafiditra baolina ry zareo Espagne ary tsy afaka ry zareo Allemagne intsony moa izany ka avy hatrany dia resy moa izany ry zareo mpampiatrano ary tafiakatra amin'ny dingana manasa-dalana ry zareo Espaniola. Tahaka an'izany ihany koa ny teo amin'ny Frantsa sy ny Portugal izay endri-dalao nafy dia nafy ary niezaka ny naneho ny endri-dalao tsara indrindra ry zareo Portugais fa saingy tsy nahatafidy baolina mihitsy raha tao anatin'ny fotoana ara-dalàna sy tamin'ny fotoana fanampiny. Ka tsy maintsy niafara tany amin'ny fandakana Tirobi ny ekipa roa tonta ary avy hatrany dia nandresy mo ry zareo Frantsay rehefa tao anatin'izay fandakana Tirobi izay satria tsy nahafaty baolina ray ry zareo Portugal tao anatin'izay ka ry zareo Frantsay araka izany no hifandona amin'ny zareo Espaniola amin'ny dingana manasa-dalana izay ho atao amin'ny talata ho avy izao ka andrasan'ny maro araka izany ity lalao goavana izay hifandonany ireto ekipa anankiroa samy kalaza ireto. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny videontsika ary tsaro voatrany ny miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy sy tomatoa tagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.